Fa nanovany birao nasionaliny kosa ny KMF Knoe omaly no nampafatana tamin'ny fomba ofisialy ny fanovana izany ary dia tsy niandrela fa nitondra ny fahitany ny raharam-pirenena sy ireo raharaha mafampany eto amin'ny firenena ny avy amin'ity KMF Knoe ity. Nanamafy ny birao vaovaon'ny KMF Knoe fa tsy ilainy ny vaninandro ary tera-doza ny fanovana ny lalam-panorenana. Nilaza ihany koa ny KMF Knoe fa tsy fanovana lava no ilaina fa ny fampiarana sy iainana ny lalam-panorenana. Ity ny lalam-panorenana tamin'ny taona 2024 talohan'ny ampifidianana izy ity ny volana novambra dia nanao antso ho an'ny olona izay nampifidy azy izahay hoe tsy mety io lalam-panorenana io. Raha tsy tenenareo fotsiny hoe ny resaka ny décentralisation à 3 niveaux commune, faritra, faritany, aizitsika izao. Tafapetraka ve ny faritany? Ny faritra raha tsy vitantsika nametraka azy dia nisy namaly hoe efa misy faritra. Dia hoe tsia ny atao hoe vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana raha ny voalaza an'ity fa tsy zany mamorona. Olom-boafidy no mipetraka eo. Amin'izao tsika miteny zao ny lehibe ny faritra olom-boatendry daholo. Dia zany tsy mipetraka zany ny maha vondrom-bahoaka paritra ny faritra. Fa mbola olom-boatendry ny eo. Antanatohatra ray ihany ny vitantsika dia ny commune. Dia zao tsika efa mieritreritra antanatohatra efatra. Hony. Ataoko hony fa tsy zany no teny zany. Izao tsika tsy mahavita mametraka an'ilay antanatohatra telo akory na ny roa raha tsy vitantsika. Zany anisan'ny nanampianana ihany ity zavatra ity. Satria zay ny teny fa roa ihany dia efa mety. Arahanao telo ihany aza atao faritany fa atao fokotany. Zany tolo-kevitra menay. Fa natao le izy. Ary rehefa natao le izy izay manakiny fa izay manaja ny lalàna izay lany. Be dia be ny teny hoe lan'ny maronisty fa izay mahafantatra. Ny atota-kevitra atao aminay mazava. Tsy ny manao déstabilisation na andeha anakorotana amin'ny tamin'ny KMF Knoe fa rehefa lany io dia lany io. Ary rehefa lany io dia iainana ary rehefa lany io dia ampiarina. Fa tsy hoe isa-taona ve tsika hanova lalàna foana. Anisan'ny tondran'ny fanamariana manokana ny momba ny fametrana ny fokotany ho anisan'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay heveriny mpitondra atao amin'ny alalan'ny fantsiana ny andininy fa 216 amin'ny lalam-panorenana. Izay dia nandefa tolo-kevitra be dia be. Ho hitantsika eo anao ahoana fa tsy salasala zay mbola ame tolo-kevitra hatrany raha mbola ilay. Teboka anankiray fotsiny angamba mba tsy hanalava resaka dia ny hoe ohatrinona ny vidin'ny karatry ny mpifidy izay tsisy ilana azy akory nefa vidintsika amina miliara maromaro ariary fa tsy FMG ariary. Raha folo tapitrisa anisan'ny mpifidy hoenjehana hoy izy ny CENI mahavariana anay moa hoe fa maninona no hanentsika folo tapitrisa fa tsy izay isa tena izy ve no tokony ho izy fa hoenjehana ve le izy. Zareo mahay mamaly an'izay. Raha folo tapitrisa anisan'ny mpifidy hoenjehana ka efa-jato ariary ny vidin'ny karatry ny mpifidy tany amin'ny taona 9 tamin'izany andro zany. Nidina ve sa niakatra ny arikarena sy ny vidim-piainana tsy fantatro fa atsotsotra kajy dia ataontsika 500 ariary amin'izao andro zao. Ohatra nefa ny lalàna ny fifidianana dia milaza mazava fa karapanondrom-pirenena dia ampy raha ao anaty lisitry ny mpifidy ianao. Mikasika ny fifidianana manokana dia nilaza ny KMF Knoe fa ampy ahafahana mifidy ny karapanondrom-pirenena ary tsy ilaina ny fandanim-bola amin'ny fanamboarana kara-pifidianana. Niantso ny mpanao politika amin'ny ambaratonga-pahefana samihafa mba ampitsahatra ireo kajikajy politika samihafa fa hanome vahaolana ahafahana mahita fampivoarana ny toe-piainana sy fampandrosoana iombonana izy ireo.